Miarava-ampiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manona ny fahasoavany ho aminareo. Ny FFPN faha-20 sy ny faha-20 no mantsika ho amin'ny fiderana 20 sy ny 20 ary ny tenin'Andriamanitra iompanan fiderana dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Matthieu 7:20, Matthieu 7:20 ka ny 9:19 tapany anondevaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro mihevitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Amen. Nafatesan'i Jesosy Kristy ry havana dia nandrava mihevitra nisy teo amin'Andriamanitra sy ny olona. Nafatesan'i Jesosy Kristy dia nanova tanteraka ny fifandraisana nisy teo amin'Andriamanitra sy ny olona. Tsy misy tsony ny sakatsakana, tsy misy tsony ny fombafomba, fa tokana sady tsotra ny lalana ankanesany eo amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy irery ihany. Dao mbola hiaraka hivavaka. Ndreto izay zanakao ray malalo, avy hankalazanao sy hisaotra ny anaranao satria raha tafasarika taminao tanteraka izay noho ny fahotanay dia no avaozinao tamin'ny nafatesan'i Jesosy Kristy zanakao ny fifandraisanay taminao. Rava tanteraka ny hevitra nampisarika anay taminao, tonga Andriamanitra akaiky anay ianao. Azonay antsoina amin'ny fotoana rehetra, azonay antsoina amin'ny toerana rehetra. Tsy misy tsony fombafomba toy ny fanaovana sorona na ny fanatitra latsa-dra na ny fidiran'olon-kafantsehatra ny fifandraisanay aminao, fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo dia afaka manantona anao malalaka izahay. Ray malalo mamindrafo aminay, omeo anay zanakao ny ahay anararoatra ny fotoam-pahasoavana rehetra mbola omenao, mba hahatonga anay azoto hitady anao dia ny mbola hita ianao, hiantso ny anaranao dia ny mbola akaiky ianao. Ary aoka ho marina amin'ny fiainanay zanakao fa Andriamanitra mpiay ny vavaka ianao, mpamaly vavaka ianao, ary mazoto ary mamaly vavaka izay mazoto mitady anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovanay ny vavaka. Amen.
Ny ten'Andriamanitra faharoa iompana fidera dia akizay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 ka ny 5:7 novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary talanjona ny meny isan'ny voavora izay niaraka tamin'ny Petera satria nilasaka tamin'ny Jebilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Amen. Nandrava ny hevitra nisy teo amin'ny Jiosy sy ny Jentilisa ihany koa nahafatesan'i Jesosy Kristy. Tsy natokana ho an'ny Jiosy irery intsony ny famonjena na ny fanomezam-pahasoavana isan-karazany na ny teny fampanantenana ambaran'ny Baiboly fa ho an'izay rehetra mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy. Fa ho indrindra ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy hafa na Jiosy na Jentilisa fa iray ny tompon'izy rehetra sady manan-karena omeny izay miantso azy izy da mbola hidiran'Andriamanitra isika. Ray malalo mbola tohizanay ny fiderananao satria Andriamanitra tsy manavakavaka ianao. Tsy no hidinao an'ny Jiosy izay taranaka voafidy ara-pirazanana ihany ny fanomezam-pahasoavana, ny famonjena, ny fiainana mandrakizay na ny fanahy masina fa ho anay izay rehetra manaiky an'i Jesosy Kristy tompo ho mpamonjy anay. Sotranao fanosokafanao ho an'ny Jentilisa izany. Sotranao fa tena hoe fahasoavana izany Ray malala. Diranao izay fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay dia azonay ny famonjena. Diranao izay Ray malala fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia azonay ny fambelan-kely. Diranao izay Ray malala fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia afaka misitraka ny fiainana mandrakizay izay. Diranao izay Ray malala fa afaka misitraka amin'ny teny fampanantenana rehetra ao anatin'ny Baiboly izay. Sotranao ny amin'ny izany fahasoavanao izany. Koa dia iray sy nisaotra sy niteratolotra ianao Ray malala. Ary misotranao nanangana anay ho zanaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Soon.
Anio alahady 20 aprily 2024 alahady voalohany manaraka ny Paska. Alahady izay natokany ny fitandremana isotro fitiavana hitondrana ambavaka ny akany fitiavana ary mbola hibanjinantsika ny lohahevitra hoe ny hery ny fitsanganan'ny Tompo. Ho an'ny izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky eo am-pitsanganana ny salamo. Amin'ny anaran'ny Tompo, endre ny hatsaran'ny taberina kelinao Jehovah Tompony maro, manina sady votona alahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko. Ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona, eny ny tsikirity mahita trano, ary ny siditsidina mahita kano ho azy ametrahany zanany. Dia ny altaranao Jehovah Tompony maro, mpanjakako sy Andriamanitra. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao mandrakariva izy. Amen. Iaraka ivavaka sika tompoko. Andriamanitra rainay eo, ianao lay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, lay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'izao rehetra izao, lay tompo manana ny fahefana feno any an-danitra sy ety an-tany, mideranao zahay,
Jesosy Kristy tompo ilay nandresy ny fahafatesanao ho anao anie ny dera, ny laza, ny saotra sy ny voninahitra. Eny, manandratra avo ny fisaorana sy fiderana anao zahay, fa fahasoavana avy aminao no mbola nahatoy izao anay, ary ny famitram-ponao taminay no tsy nahalany ritranay. Dia io ny fotoananay izay hitondrana mibavaka ny akany fitiavana, mba hanehoanay marina tokoa ny voninahitra ao, sy hanandratanay avo ny anaranao masina. Ho tahaka ny didika azo manitra ankasitrahanao anie ny vavaka rehetra izay ataonay anio, ka ny hery ny fanahinao masina no hiasa ao anatinay anatanterahana izany. Asandratray amin'ny anaranao irery ihany ary izany vavaka izany, Tompo. Amen. Sao sika riavana dia tonga ho amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra, hialohavany 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ndeha hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra. Andeha vavakisika. Misaotra anao izay Jesosy fa mbola omenao fotoana indray amin'izao ahafahana mihaino ny teninao. Ampitoera ato anatinay ary ny fanainao masina, ahafahanay mankatoa izay ambaranao aminay. Misaotra Jesosy. Amen. Mipetraka isika rakizy tanora. Ny tenin'Andriamanitra izay angalana ny hafatra amin'ity anio ity dia araka izay hita ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko 17, Mpanjaka faharoa toko 17, ny 1:20, tapany farany. Mpanjaka faharoa toko 17, ny 1:20, tapany farany. Rehefa niarana hita isika rakizy tanora dia za maka azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha vao nitehika tamin'ny taolan'i Elisa ny fatindra lehilahy dia velona izy ka nijoro tamin'ny tongony. Andeha hoe rakizy tanora hiarahantsika mamerina. Ary raha vao nitehika tamin'ny taolan'i Elisa ny fatindra lehilahy dia velona izy ka nijoro tamin'ny tongony. Misy karazana anaran'olona maro rakizy tanora ao amin'ny Baiboly ao, anarana mpaminany maro. Anisan'izany ity Elisa mpaminany ity. I Elisa mpaminany mipaminany ny solo any Eli mpaminany. Rehefa jerentsika ny tantaran'ity Elisa mpaminany ity rakizy tanora dia izy ilay mpaminany matahotra an'Andriamanitra. Ilay mpaminany feno fahasoavan'Andriamanitra ny fiainany satria tena tia an'Andriamanitra izy ary mpankatoa an'Andriamanitra ihany koa. Rehefa maty rakizy tanora ity mpaminany ity dia arak'izay hitantsika eto amin'ity perikiopa eo aloha ity izay efa nivakitsika teo dia nisy lehilahy maty iray natsipy tao amin'ny fasany Elisa ny fatiny dia nitsangana izy. Zava-mahagaga izany rakizy tanora satria olona efa maty nefa nitsangana raha vao natsipy tao amin'ity fasany Elisa ity. Inona ny azo tsoahana ao anatin'izany rakizy tanora? Zava-mahagaga no asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona rehefa matoky an'Andriamanitra ny olona iray toa ny Elisa mpaminany. Matoky an'Andriamanitra izy sady tsy mivadika amin'Andriamanitra, manatanteraka izay iraka mpanaovin'Andriamanitra azy. Dia na tamin'ny andro fahavelomany azy izy dia manangana amin'ny maty, mitondra soa ho an'ny mpiara-belona aminy. Fa eny koa na maty aza rakizy tanora ity mpanompon'Andriamanitra ity izay atao hoe Elisa dia ny fikasihan'ilay fatin'ilay lehilahy
tao amin'ny fasany Elisa no nahatonga nyity lehilahy anankiray ity izay maty ho tafajoro, tafatsangana velona indray. Rakizy tanora, tena zava-dehibe amin'ny fiainantsika, zava-dehibe ho amin'ny namantsika, zava-dehibe ho amin'ny fianakaviantsika, ny finoantsika an'Andriamanitra. Zava-dehibe satria mahatonga ny hafa ho velona ary mahatonga antsika ihany koa ho tian'Andriamanitra ka andovany fiainana mandrakizay. Andengeraka izy tanora iarahantsika mamerina ilay ten'Andriamanitra teo hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha vao niteka tamin'ny taolan'i Elisa ny fatindra lehilahy dia velona izy ka nijoro tamin'ny tongony. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa tsy nataonao ho diso anjara amin'ny teninao. Ny teninao dia mampahery anay, ny anananay toetra mendrika anao Andriamanitra. Satria tokoa ny toetra anay dia mahatonga ny hafa ho voavonjy ary mahatonga fahavelomana ho an'ny hafa ihany koa noho ny amin'ilay Jesosy Kristy ato anatinay. Misaotra Jesosy. Amen. Vola hiaraka hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra tompo rainay ao, mbola misaotra anao indrindra indray izay raha mbola afaka hamaky sy hiaino ny teninao. Ankehitriny dia mangataka ny herin'ny fanahinao masina ho ampamaky ny teny mba tsy hisy ho latsaka. Ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra dia tafio izany fanahy izany mba hanambara izay tena sitraka ao aminay. Ny mpiainany koa ane mba ahay ankatoa sy hampiatra izany amin'ny fiainanay ka ho velona anatinay hatrany ane ny teninao ary mba tena atsapa hatrany ny herin'ny fitsangananao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka amaky sy hiain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa, toko 17, andininy 20 ka hatramin'ny 120. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary dia maty Elisa ka nalevina, ary ny mpitoa adin'ny Moabita nananika ny tany amin'ny fitsingerenan'ny taona, ary nisy nandevin'olona dia indro nahita ireo mpitoa ady izy dia natsipiny tao ampasan'ny Elisa ny faty. Ary raha vao nitehaka tamin'ny taolan'ny Elisa ny fatindray lehilahy dia velona izy ka nijoro tamin'ny tongony. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny boky ny fanekena vaovao. Filaza tsara araka ny Matio. Matio toko 7:20 andininy 5:50 ka hatramin'ny 7:50. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 10 andininy 4:30 ka hatramin'ny 7:70. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa nianso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Dia niorooro ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nody mandro no natsangana. Ka nivoaka avy tamin'ny fasana ireo tao aorian'ny nitsanganan'i Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Ary Petera ny loham-bava ka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizatava n'olona Andriamanitra.
fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no akasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitsundrainy ho an'ny zanak'Israely, mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izy ny tompon'izao rehetra izao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galili ka nitoriana tany Jodia rehetra teo ao aorian'ny Batisa izay nitorian'i Jaona, dia ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fahanahy masina sy ny hery, sady andehandeha nanao izay soana sitrana izay rehetra azo ny heriny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Ary izay ny vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoinana antony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka naseho ny marimarina, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay notendren'Andriamanitra raha teo, dia taminay izay niara-ny hinana sy nisotro taminy. Rehefa natsangana tamin'ny maty izy, ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendren'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambara amin'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no ahazoany izay rehetra mino azy famelan-keloka. Amen. ho aminareo ny riavana ny famindrampo sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy lay efa nitsangana tamin'ny maty, ary dia faly miarahaba ny mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny no ity alahady hitondrana mambavaka ny asa iombonantsika ity fiadanana ho anareo. Matthieu 7:20 hatramin'ny 7:10. Matthieu 7:20 hatramin'ny 7:10. Ny herin'ny fitsanganan'ny tompo, ny herin'ny fitsanganan'ny tompo. Izao perikopa izao riavana dia mampitodika antsika amin'ny Jesosy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Averin'ny mpandahatra ny perikopa ao amin'ny tantarany nahafatesan'i Jesosy isika raha miatrika ity Matthieu 7:20 hatramin'ny 7:10 ity ampahany amin'ny tantarany tranga tamin'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana.
mitodia amin'i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ka voalohany alao fisary an-tsaina ny fahafatesany. Ny faharoa asio dikany ny fahafatesany. Alao fisary an-tsaina ny fahafatesany Jesosy. Tsy nanatrika mivantana ny fahafatesany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana isika, fa izay voarakitra ao amin'ny soratra masina no aneketsika n'izany amin'ny finoana. Ny andiny ny 150, 250, 250, 350 dia milaza amintsika ampahany amin'ny zavanitranga manodidina ny fahafatesany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Ny andiny ny 150 ny fanambarana fa Jesosy niantso tamin'ny feo mahery, nanolotra ny fanahiny tamin'ny tompo. Zay ny anankiray. Ny manaraka, ny efitra lamba tany amin'ny tempoly ny zara roa ny tritra hatrany ambony ka hatrany ambany. Aorin'izay ororon-tany sy vatolampy ny tresaka. Aorin'izay fasana ny sokatra sy fatin'ny olo-masina efa nidomandry nitsangana nivoaka tamin'ny fasana taoriana nitsanganan'i Jesosy ireo dia nakao amin'ny tanana masina. Izany ilay zavanitranga raha averina ao an-tsaina indray. Ary ireo zavanitranga ireo dia nitranga tao anatin'ny aizina raha jerentsika ny 570 adiny 3 maizina ny tany. Tao anatin'izany nandrenesana an'i Jesosy nika hoe Andriamanitra, nahoana ny tena foy ahy ianao. Tamin'izany koa no nahafantarana fa Jesosy dia nanolotra ny fanahiny ho an'Andriamanitra. Tamin'izany nahafantarana fa nitritra ny zara roa ny lamba tao amin'ny tempoly, ny ororo ny tany, ny tresaka ny vatolampy, ny voaka tavitan'ny fasana, ireo olo-masina nodomandry. Velona ireo olo-masina nodomandry. Rehefa matsiaro ny nahafatesany Jesosy isika riavana, indrindra ny zoma masina. Somary vitsy moa ny tonga amin'izany mihoatra amin'ny lakamisy masina. Nareo efa nahita hoe rehefa asaina ny olona dia tonga be dia be, fa rehefa mandrefa nodomandry ralina dia vitsy kely ny tonga. Fa izany ny fiainantsika fiangonana kristiana amin'ny fanorena fanasany tompo, tonga be dia be. Fa rehefa zoma masina somary mena nisan'ny tonga. Tsy nandray filazana manjony amin'ny fahafatesany tompo ngamba ny sasany, fa fanasanany amin'ny fanasan'ny tompo ny ndraisiny. Fa eritrereto ravana manoloana izao perikopa izao ilaozantsika ny fotoam-panasana, fa everintsika fatratra ny hoe maty ai Jesosy Kristy, ary maty tamin'ny fomba tsy fahita maneran-tany. Voaomby teo amin'ny azo fijaliana, maizina ny tany adiny 3, ny hika mafy nanolotra ny fanahiny ho an'Andriamanitra, ary tamin'izay koa nisy fifandraisany tamin'ny raharaha tany am-piangonana, tritra ny efitra lamba. Nisy fifandraisany tamin'ny raharaha mpiara-monina tany amin'ny fasana, nitsangana ireo olo-masina. Izany ny tantaran'ny fahafatesany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, mba tsy hieritreritra fotsiny sika io sary azo fijaliana dia maty teo amin'ny azo fijaliana ny tompo, fa fahafatesana tsy fahita tahaka izany ny fahafatesan'ny tompo. Teny ilay miaramila tao anatin'ny tahotra, ireo miaramila tao anatin'ny tahotra, fa ny filazantsara araka ny liko izy miaramila anankiray ihany, fa ny kapiteny sy ny feno eo amin'ny 750 dia natahotra ka nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Amin'ny fiheverantsika an-tsaina indray, famerenantsika an-tsaina indray, ny fahafatesany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia tao amina tahotra sy orooro isika eo anatrehan'Andriamanitra, ka hiteny hoe afa mihitsy tahaka izay olombelona re i Jesosy,
fa tena zanak'Andriamanitra. Rehefa mamerina ao an-tsaina ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana isika, izay fehinteny andrasana amintsika teny hoe zanak'Andriamanitra i Jesosy, zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Mba tsy ho vakavakanao foana na ho ataonao kavina fotsiny ny azo fijaliana, fa isaky ny mahita azo fijaliana ianao dia eritreritra ny hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Isaky ny mahita azo fijaliana ianao na eny ambozin'ny olona, na eny antsofin'ny olona, na entinao isan'andro, na banjininao aty am-piangonana, averenao an-tsainy ny zava-nitranga rehetra manodidina ny fahafatesany, ka mitenena hoe zanak'Andriamanitra i Jesosy. Zanak'Andriamanitra i Jesosy fa tsy olon'olom-poana, zanak'Andriamanitra i Jesosy fa tsy matimaty foana teo amin'ny azo fijaliana, teo ny nanehoan'Andriamanitra ny mahazanany any Jesosy. Tamin'ny batisa dia efa nasehony zany sady nambara ny tiany zanako malalako izay sitrako, izy no henoy teo amin'ny azo fijaliana dia naseho ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesosy, ka ireo nanodidina nanatrika ny fahafatesana indray no resy lahatra hoe zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Anio rehefa mahakasary an-tsaina ny fahafatesan'i Jesosy ianao dia mitenena koa tahaka ny miaramila anatin'ny tahotra sy ny ovotra ny hoe zanak'Andriamanitra i Jesosy. Ny faharoa ry havana, mitodia amin'ny Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, asio dikany ny fahafatesany. Midika inona aminao ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana? Anankiray amin'izay hevitra atao anatin'ity perikopa ity dia milaza fa ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia fampihavanana. Ny anankiray hafa dia manambara fa ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia fahavelomana. Fampihavanana ambaran'ilay lamba ny tritra tany amin'ny tempoly, ny fonosin'ilay lamba ny tritra tany amin'ny tempoly mantsy ry havana, voaefitra n'izay lamba izay ny tempoly sy ilay atao hoe efitra masina indrindra, ka ny mpisorona be ihany no afa miditra ao amin'izay efitra masina indrindra, voaefitra lamba amin'ny efitra ny tempoly, ary indray mandeha isan-taona hanao fanatitra. Tritra io efitra lamba io tamin'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, manambara zany fa miditra malalaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra na iza no ny amin'ny Jesosy Kristy. Ilazana hoe ianareo rehetra dia fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, ilazanareo ny atsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana raha asiana dikiny amoahana hevitra dia milaza fampihavanana. Mba tsy handeha ho azy aminao ny fitanisana hoe maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy, nijary raha napaka Pontius Pilato, nomboana tamin'ny azo fijaliana, matika nalevina. Tsy handeha ho azy fotsiny na tonontonona ampahazarana, fa misy dikany zany fampihavanana. Raha mijery ny sary isika dia ahitana hoe ambom-pionana ny azo fijaliana, Andriamanitra miaona amin'ny olona ary ny olona sy ny olona mifanerasera. Ao amin'ny azo fijalian'i Kristy no fahatanterahany fampihavanana antsika amin'Andriamanitra ary ny fampihavanana antsika samysika olombelona. Fampiarana n'izany mivantana ry havana ny fijoroan'ny akany eto anivon'ny fiangonana. Indraindray mba tsy ilazana hoe matetika rehefa mirava ny fiangonana tsy andry izay adraisana ny tsodrano sy ny feon-java-maneno firavana fa makaitsika any am-bavahady dia ny lalana mody ny asiana olona. Tsy fantatra tsony iza daholo moa mpiara-mivavaka ato amin'ity hisotro ity. Tsy azo atao hisotro fotsiny fa zavatra hafa, hisotro fitiavana. Tsy fantatra tsony. Tsy iainantsika tsara zany hoe ambom-pionana ane ny azo fijaliana, ambom-pionana ane ary mariky ny fihavanana
ny azo fijaliana rehefa mahatsiaro na hafatesan'ny tompo isika dia midika fampihavanana izany. Aizenao amin'ny fampihavanana. Ndeha mba hiary sakafo e. Rehefa avy eo dia ho hitantsika azy daholo ny mpiara-miasa ny akany. Nao izay ho afaka ao, tsy hahandro sakafo fotsiny fa tena hihinana. Fa mitona amin'izany hoe tsika indray ve tsy ho avy raha manasa ny olona. Misy ny karazan-tsakafo farany madinika ao. Tsy ny sakafo no inona fa ilay fihaonana, ny dinidinika, anamarianao hoe misy dikany amintsika mpianakavy finoana ny fahafatesan'ny tompo teo amin'ny azo fijaliana. Ambom-pionana ny azo fijaliana ary fiainana n'izany fampiarana n'izany ambom-pionana n'izany. Ny fionantsika fotoana fohy na fotoana maharitra, amin'ny fivorian'ny sampana, amin'ny fivoriana fandiniana asa, amin'ny fiaraha-misakafo, ndeha hiainana izany. Atao fantatra mihitsy fa haitsika tsara ny dikany hoe maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy, fampihavanana no ateraka izany. Ataovy be dia be ny fihavanana. Hoy ny Romanina 12:20, andininy 7:20 manao hoe raha azo atao dia ataovy izay hihavananao amin'ny olona rehetra. Fa tsy hoe raha azo atao ataovy izay hiadivanao amin'ny ranona sy ranona. Raha azo atao ataovy izay hihavananao amin'ny olona rehetra. Ndeha hiary sakafo, ndeha hiaraka hisotro, ndeha hiaraka hihinana eo anatrehan'ny tompo lay maty mba hampihavana antsika. Fa ny dikan'ny faharoa voalaza teo dia fahavelomana. Fahavelomana ny fiombonana ao amin'ny azo fijalian'i Kristy, ny fiombonantsika ny fahafatesan'i Jesosy dia miteraka fahavelomana. Efa nambara tamin'ny heriny, miteraka fiainam-baovao ho antsika. Asa firy amintsika nandalo ny zoma masina no mahatsiaro hoe no velomin'ny tompo no ny fahafatesany. Firy amintsika nankalazan'Andriamanitra no ny Paska no mahatsiaro hoe no velomin'ny tompo no ny fitsanganany tamin'ny maty. Mitodia amin'ny Jesosy ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Tsy azo resahana no hoe nitsangana tamin'ny maty raha tsy nandalo ny azo fijaliana. Ny finoantsika tsy voaresaka no hoe Jesosy nandresy ny fahafatesana raha tsy nandalo ny zoma masina, ny fiainan'ny fiangonana. Ry havana malala, ny herin'ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty dia mampitodika anao tsy amin'izy nitsangana tamin'ny maty ihany fa amin'izy voaomby sy maty teo amin'ny azo fijaliana indrindra. Mitodia amin'ny Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Maty Jesosy, be dia be ny zava-nitranga teo mampiaiky anao fa tena zanak'Andriamanitra i Jesosy, voaomby teo amin'ny azo fijaliana. Maty Jesosy, mampiaiky anao andeha ao anatin'ny fihavanana ary rafitry ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana ary andeha amin'ny fiainam-baovao vokatry ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Amin'tiany ity mandraisa fanapahan-kevitra efa vitan'i Jesosy ny famonjena tamin'ny nahafatesany tamin'ny azo fijaliana, efa vitan'i Jesosy ny fampihavanana, efa vitan'i Jesosy ny fanolorana fiainam-baovao anao. Vitao an'io koa ny fanapahan-kevitrao. Aza miandry hivoaka ny varavaran'ny fiangonana, vitao an'io koa ny fanapahan-kevitrao. Hiara-dalana amin'ny Jesosy amin'ny fotoana rehetra ary n'aiza na aiza. Ho tsapanao fa hafa ny miombona amin'ny Jesosy amin'ny fahafatesany ho tonga amin'ny fahavelomana mandrakizay ianao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.
afaka sikariavako. Misaotra anao izay Tompo noho ny amin'ny teninao izay nitondra fisaintsainana ho anay indray tamin'ny tian'io ity. Naverinao ato an-tsainay mba ho fantatra tsara ny zava-nitranga tamin'ny fahafatesan'ilay Jesosy Kristy zanakao. Zava-mahagaga tsy takatry ny sainay ary tsy fahita no nitranga fa naneho ny herinao ianao Andriamanitra izay mariky ny fanatrehanao ny fijalian'ilay Jesosy Kristy zanakao teo ambony hazo fijaliana. Ny tanjonao Andriamanitra dia ny hitodianay indray amin'ilay Jesosy Kristy, hitodianay amin'ilay hazo fijaliana mba ho fantatray tokoa ny lanjany zany fijalian Jesosy Kristy izany, dia ny inonay sy anapahanay hevitra amin'ny tian'io ity fa tena zanakao Andriamanitra ilay Jesosy Kristy zanakao, fa tsy mba olombelona mitovy aminay fa tena Andriamanitra velona tonga nofo miara-monina aminay. Tamin'ny tian'io ity ihany koa dia naverinao ato an-tsainay indray fa ny fahafatesan'ilay Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia tena fampihavanana, mitondra fampihavanana aminay sy ianao Andriamanitra, ary indrindra mitondra fampihavanana aminay samy mpiarabelona, aminay samy olombelona, aminay samy olom-boafidy izay nantsonao. Misy dika ihany koa ny hazo fijaliana izay niaretan'ilay Jesosy Kristy mpamonjy anay satria mariky ny fahavelomanay ihany koa izany, izay fahavelomana ara-panahy, fahavelomana amin'ny lafiny rehetra, fanelahanay tao anatin'ny fiainan'ny fahafatesana izay feno aizina sy feno faharatsiana, fa hidiranay kosa amin'ilay fiainana feno fahazavana sy fahavelomana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manoloana izany anefa Andriamanitra, mandinika ny zavatra ataonay izay, mandinika ny zavatra efa niainanay izay dia maro tamin'ireny to tsy maharesy lahatra. Maro tamin'ny zavatra ataonay no manariary eny amin'ny fiainanay fa tsy resy lahatra izay fa tena Andriamanitra ianao Jesosy Kristy. Fa matetika izahay mitoko teny fatratra amin'ny tenanay, manangana zavatra hafa izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, milona ao anatin'ny fiainan'ny fahamazinana izay efa tsy nampiainao anay intsony satria efa nitondra ny fahazavana ilay Jesosy Kristy zanakao. Matetika izahay tia miaina ao anatin'ny fisarasarahana sy fiombonana, hifonanay eo anatrehanao ny toetra ratsinay Andriamanitra. Indreto izahay manondrika ny lohanay, mitondra ny fonay feno fibebahana tanteraka eto anatrehanao. Tsampanay izao fa ilay Jesosy Kristy ivavahanay dia ilay zanakao Andriamanitra, Andriamanitra velona manova ny fiainanay, ilay nanalanay tao anatin'ny fahafatesana fa mitondra anay ao amin'ny fahazavana mahagaga. Mamelany eloko ay Tompo, mamindra fo aminay, fa indreto izahay vonina miverina, mibebaka marina eo anatrehanao. Amen. Ry havana ho antsika izay nieky ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo ary nibebaka marina tokoa, mitsangana andray ny teny soa mahafaly atolotry ny Tompo antsika ho famelana ny helontsika.
hoy ny tompo fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Ambara amin'ny anaran'ny tompo ary fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina koa miderahany tompo. Ho antsika izay voavela eloka dia andeha ambarantsika ampahibe maso ny finoantsika araka ny fanekem-pinoana laharana 7. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika aho, tonga izy hitady tsy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Amen. Andetsika riavana iombona atao anatin'izao vavaka fangatahana izao. Hivavaka isika. Tompo malalo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao ilay Andriamanitra velona tonga nofo ho anay ka nampatsiahanay indray ny fijalianao Jesosy Kristy. Teo ambony azy fijaliana izay manamafy aminay, manamafy ny finoanay fa ainao ilay zanak'Andriamanitra. Manamafy aminay koa fa fampihavanana no nataonao ary mitondra fahavelomana ho anay tsirairay avy ihany koa.
indreto ary izahay tompo manandratra ny vavakay eto anatrehanao mba ahaizanay mankatoa anao Jesosy Kristy, mankatoa ny teninao Andriamanitra mba ahafahanay mandova ilay fiainana mandrakizay. Fantatray tompo fa izay mety ho karazana olana eo amin'ny fiainanay, izay mety ho karazana aretina, izay mety ho karazana fahasarotam-piainana rehetra izay mangejanay, dia ny herin'ny teninao no manafaka anay ao anatin'izany. Ianao efa niteny aminay hoe aza matahotra, aza manahy, dia izany teninao izany no angatahanay hiatra amin'ny fiainanay ihany koa. Ome finoana izahay tompo, ilay finoana marina an' Jesosy Kristy mba tsy atahotra ary tsy anahy ihany koa eny amin'ny fiainanay. Ary ninona fikasana tsara ato anatinay tsirairay avy ato Andriamanitra, dia omeo anay ny finoana marina anao, tsy hanananay fanahiana, tsy hanananay tahotra ihany koa. Fantatray ihany koa tompo fa ninona koa izay mety ho karazana azakazaka masina tanterahanay ato amin'ny fiangonanao, eny ny vina maro samihafa izay napetraka eo am-pelantananao. Fantatray fa raha tsy ombanao izy ireny dia tsy hisy ho tanteraka, ka mangataka ny fanambinanao, mangataka ny fanahy masinao izay hitarika anay tsirairay avy, anome tolotsaina endry ho amin'ny filohanay ianao, amin'ny tolotsaina endry ho andreo mpiara-miasa aminy ihany koa, ao ny mpiara-miasa ao amin'ny foibe, ao ny ao amin'ny synodam-paritany, eny miapaka maneran'ny fiangonana tsirairay avy izay misy eto amin'izao fiainana izao. Fantatray tompo fa mitoetra ato amin'izao fiangonana isotro fitiavana izao koa ianao. Hitanao tsy miafina aminao ny asa fitoriana maro samihafa izay tanterahany tsirairay. Hitanao tsy miafina aminao ny asa fampandrosoana izao fanjakanao izao izay ataon'ny sampanasa, ny asa, ny fikambanana maro samihafa, ny sampana velona ato amin'ny fiangonana, ny birao-piangonana izay tarindray aman-dren'ny mpitandrina. Tononay ambavaka manokana ny ao amin'ny akandry. Enao Andriamanitra no anome hery sy tanjaka fa azotoana ho azy ireo. Ary ny angatahanay aminao tompo dia aza avela iozikouzina ny finoan'izy ireo amin'izay rehetra tanterahan'izy ireo, fa izay ataon'izy ireo ane dia anamafy ny finoan'izy ireo, ary mety ninona sedra iainan'izy ireo dia enao Andriamanitra mahay mampitombo ny finoan'izy ireo hatrany mba ahafahany manatanteraka ny asanao Andriamanitra. Ataovy ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra, ny mpiasa rehetra ao anatin'izany, ireo izay mitantana izany akany izany, mba ahafahana ihany koa mampiombona anay vahoakanao Andriamanitra ao anatin'izany akany izany. Tondra mbavaka manokana izay ao amin'ny mpitandrina sy ny ankohonany. Ainao tsy miafina aminao ny fiainan-drehetra amin'ny antsipiriany. Andriamanitra ampaherezo izy eo anatrehany mety adi-tsaina maro samihafa, eo anatrehany mety olana maro samihafa. Nefa aza mahafoina mahasaraka azy ianao atreo izy amin'ny fifaliana, satria fantatray fa fiainam-pifaliana hatrany no atolotra ao ho an'ny mpanomponao izay nofidianao. Tondram-bavaka izay Andriamanitra ho amin'ny firenenay, fantatray fa tena tianao ny firenenay. Fantatray fa tena tianao izay vahoaka malagasy rehetra. Fantatray fa tena tianao ny mpitondra fanjakana izay nofidianao Andriamanitra hitondra anay. Ka tanterao aminay izay efa no tanterahanao tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely, fa izay fa enao ny tantana anazy, namoaka anazy tao anatin'ny fanandevozana, fanangejana maro samihafa, dia nanafaka anazy nitondra tao amin'ny fiainan'ny fiadanana ianao. Ataovy marina aminay koa ny fitantananao Andriamanitra, hitondra anay hiala ao anatin'ny fahasahiranana maro samihafa, ny fangejana maro samihafa, fa hitondra anay ao amin'ny fiainan'ny feno fiadanana sy fahavelomana izay efa nitanterahan Jesosy Kristy tomponay. Fenonay Andriamanitra ny vavakay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarin'ilay Jesosy Kristy zanakao anay, manao hoe rainay eo izay ny an-danitra. Ho amasinany ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, etỳ tany takiny any an-danitra.
omeo anay an'io izay nasahaza ho anay ary mamelany eloko ay tahaka namelana izay meloko taminy aza mitondra anay ho amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manona ny amintsika ny fahasoavany. Hoy ny soratra masina ao amin'ny Salamo 8:20 fa ho aninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambininy ianao. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fitiavany ka nanomezany ity alahady ity hitondranam-bavaka ny akan'ny fitiavana sy ny asany. Voalohany teo amin'ny fiainan'ny akan'ny fitiavana ny nametrahana ny alahady manokana toy izao ka miara-mankasitraka ny tompo isika. Misaotra ihany koa ny mpitandrina, ny birao-piangonana ary ny ambara-pitondrana rehetra na ahafahana nahatotosa izany. Eto am-panombohana dia tiana ny mizara ny mombamomba ny akan'ny fitiavana. Ny akan'ny fitiavana dia asan'ny fiangonana izay niorina ho tsangam-bato ny 100 taona fiangonana tamin'ny taona 1770 ka toy ny iray no nitantana azy. Ny taona 1770 no najoro ny komity mpitantana voalohany. Ny taona 1770 no natao ny fampitaovana ny akan'ny fitiavana ka nahafahany nandray olona hatramin'ny 300 isa. Ny taona 240 no natao ny fanavaozana lehibe ahitana azy amin'izao endriny hitantsika izao. Ny alahady 2 Desambra 2012 no nisokatra ny restaurant akan'ny fitiavana rehefa nanaovana fanompoam-pivavahana fanokanana. 7 fanavaozana ny taratasy ara-panjakana fahazahoana ny taratasy ara-panjakana nify sy staty. 7 fanavaozana sy fanitarana ny lakozia manontolo mba hanara-penitra. 2 fanavaozana ny sehatra moquette scène sy fanamboarana ny lafaoro pizza. Ny akan'ny fitiavana dia sehatra asa najoron'ny fitandremana tao anatin'ny lalan-tsaina manaraka ireto: mba ho sehatra ahafahan'ny fiangonana, sampana, fikambanana hiaraka hifaly sy anamafy ny fifankatiavana eo aminy, mba ho fikojakojana sy fitazomana ary fanatsarana ny akaton'ny fotodrafitrasa amin'ny endriny tsara indrindra trany, mba ho fampidiram-bola maharitra ho an'ny fitandremana. Koa arak'izany dia toy izao manarak'izao ny asa iandreketan'ny akan'ny fitiavana: fandraisana sy fikarakarana ireo fiarahan'ny fitandremana, sampana, sampanasa ary fikambanana amin'ny taom-baovao, alahady fankalazana samihafa, fianaran'ny katekomenina isan'alahady, bazary fitiavana, sakafo piralahin'ny mpitandrina, sakafo agape sy ny sisa maro. Ao anatin'izany ny fanomezana tolotra alahady izay sazany tsiraray tsy akanafaka toy ny kafe, dité, lasopy, vary amin'anana ary sakafo atoandro mba ho fampivoarana ny fiarahana sy ny fifankatiavan'ny mpianakavy finoana araka ny toriteny teo sy ny mpiara-manompo, ary koa mba hitsonjovana ireo tsy afaka mody noho ny fitohizany asa fanompoana amin'ny tolakandro. Fandraisana ny lanonana eo amin'ny synodam-paritany sy ny foibe. Amin'ny andavanandro, araka ny mahasehatra fitadavam-bola ny akan'ny fitiavana, dia miasa amin'ny mahatoeram-pisakafoanana, restaurant azy ny akan'ny fitiavana, izay ahafahan'ny mpanjifa amin'ny sakafo atoandro ao anatin'ny toerana milamina sy mendrika. Maro ny karazana sakafo misy ao, malagasy, europeanina, sinoa, fa ny sakafo malagasy no tena mahavantana sy ankafizan'ny mpanjifa. Ankoatran'ny sakafo ao amin'ny sehatry ny toeram-pisakafoanana restaurant dia mandray lanonana toy ny vodiondry, mariage, batisy, fandraisana mpandray fanasan'ny tompo ary ny hafa maro ihany koa, ka ahafahana mandray olona manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 300 ny akan'ny fitiavana, ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady.
afaka manao fampanofanatranony na location ihany koa ny akany fitiavana. Eo amin'ny sehatra fiara-miasa amin'ny any ivelany dia manao sakafo aterina na livraison any amin'ny toeram-piasana na koa service traiteur ny akany fitiavana. Farany dia manao mandray fivoriana arakasy na atelier ihany koa ny akany fitiavana izay iarahany miasa amin'ny orinasa maro. Eo amin'ny lafim-pitantanana dia misy ny filan-kevim-pitantanana na conseil d'administration izay mandrindra sy mandamina ny paikady hitantanana ny akany sy ireo asany izay ahitana solotena biraom-piangonana, solotena voamiera-fananana, solotena voamiera-vola, solotena voamiera-fanentanana, solotena ny mpandray fanasan'ny tompo. Ny fitantanana sy ny fampivoarana ara-barotra, exploitation commerciale, dia napetraka ho sahan'ny gérante. Ankehitriny dia ireto ny mpiasa raikitra ao amin'ny akany fitiavana: gérante ray, responsable de salle ray, responsable de cuisine ray, aide de cuisine ray, plongeur et technicien de surface ray. Fifaliana ho anay ny manolotra ireo filan-kevim-pitantanana sy ireo mpiara-miasa amperinasa ankehitriny izay mifandrimbona sy mifanometanana ampirobirobina akany fitiavana araka ny lalan-tsaina napetraka ary voninahitr'Andriamanitra. Mangataka ianareo namana sy mpiara-miasa mba hitsangana. Saotra indrindra tompoko. Eto am-pamaranana amin'ny ity alahady manokana hitondranam-bavaka ny akany fitiavana eto fitandremana misy antsika ity dia fifaliana ho anay ny manasa antsika amin'ny sakafo tena mampiavaka sy ankafiziny maro toy ny manara-molotra, romazava au fruit de mer, ny henan-kisoa voanjobory ary ny tilapia endasina. Misy ihany koa ny plat à la carte maro izay azo isafidianana. Manentana antsika amin'ny fanjifana sy fampiroboroboana hatrany ny akany fitiavana amin'ny sakafo ao amin'ny restaurant, ny location toy ny mariage, baptise, fandraisana fanasan'ny tompo, fivoriana arak'asa samihafa. Hoy ny soratra masina: endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpiray-lahy no miara-monina. Amin'ny Salamy 3:30-1. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia misaotra ny mpitantsoratra ny fiangonana sy ny tompony andraikitra eo amin'ny akanitry havana nitondra tamintsika ny tsara ho fantatra sady fanentanana raha teo. Raha mifarana ny fandraisam-pitenenana ohatreny dia misy hoe misy manana fanontaniana ve? Za zany zao manana fanontaniana hoe iza rentsika mbola tsy nisotro dite tao amin'ny akany, mba tsy hitenenako hoe mbola tsy nisakafo tao amin'ny akany mihitsy 30 taona zao ny akany amin'ity 3 amby 4 arivo ity. Raha mbola tsy tao ianao anio araka ny antso teo mankanesa aho. Mampalaza ny akany koa zany hoe dite voasary makirany sakamalao. Nankafiziny mpanjifa tao amin'ny mpendraikitra foibe ny sakafo nampisakafoanan'ny sotro fitiavana ka misy lasa teo zany. Tany koa ny voanjobory sy henan-kisoa. Tena be mpankafy mihitsy. Ndeha ry havana amaly ny antsony tompo amin'ny alalan'ny akany isika. Anamarika ny mahazava-dehibe ny dikany atao hoe azo fijaliana Jesosy mampihavana. Misy antony anankiroa hijoroana eto. Ny voalohany dia mikasika ny fiatrehantsika ny jobily fisotroron'Andriamantora Kotondrina Julien izay mpikarakara ny manodidina ny fiangonana. Ary ny faharoa dia anolotra amintsika ny sakristain vaovao araka ny dinika nataon'ny barao tamin'ireo namaly ny tolotrasa. Misaotra an'Andriamanitra sika fa nanomboka tamin'ny 20 martsa lasa teo dia afaka miroso amin'ny fanatanterahana ny jobily fisotroron'ny mpiara-miasa anankiray eto amin'ny fiangonana dia Andriamantora Kotondrina Julien. Efa natolotra tamin'izany 20 martsa izany ny komity. Efa natolotra tamintsika koa ny famaritana ny asa
ary araka ny fivorian'ny komity hatramin'ny omaly sabotsy dia manentana antsika hiroso amin'izany isan'alahady dia misy ny komity ao atokotany ao mandray izay fotsika ampitiavana anatrarana ny tanjona azahoana miatrika ny jobily fisondronony ray aman-dreny voatonona anarana teo riavana amin'ny fanolorana taonao dia maiza mankasitraka ny tompo manome antsika ny atsara ny zavaboary ary amin'ny fanolorana izay ataonao mahakasika izany fisotrondronono ny mpiara-miasa izany dia maiza mankasitraka koa ny mpanompon'Andriamanitra izay nilofo teo amin'ny fikarakarana izany manodidina ny fiangonana izany. Hoy indrindra ny soratra masina amin'ny Korintiana 2:7-7. Aoka ny olona rehetra anao izay nin'ny fony tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa izay manome ny fifaliana no sitrak'Andriamanitra. Akoatran'ireo fanatanterahana izany tanjon'ny jobily fisotrondronono ny avantsika izany any amin'ny sampana asa ary fikambanana dia io fanangonana fanomezana eo ampiravana na ampidirana eo tokotany mpiangonana io riavana no andrasana amintsika vahoaka an'Andriamanitra tsirairay na kely ianao na lehibe hitanao ny atsara ny zavaboarin'Andriamanitra ary fantatrao ny filofosany izany mpiara-miasa izany nandritra ny taona maro teto amin'ny fiangonana tamin'ny fikarakarana ny zaridaina mandray sanjara mba ho fifaliana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay hivoaka amin'ny fisotrondronono riavana. Ny faharoa araka ny voalaza teo dia misaotra an'Andriamanitra isika fa noho ny fahasoavany tsy mitsahatra miantso mpiara-miasa dia afaka mandray mpiara-miasa anankiray isana ny asan'ny sakristain eto amin'ny fiangonana. Ny anton'izany moa dia noho ny fametraha-pialan'ny mpiara-miasa teo aloha ary dia nanao antso tolotrasa ny fiangonana. Hatramin'ny 2 martsa lasa teo dia 20 no namaly ny tolotrasa ary rehefa nikirakiray ny antotantaratasy valiny tolotrasa dia ny 4 tamin'izany valina tolotrasa izany no nanaraka ny fepetra rehetra izay natolotry ny fiangonana. Izy 4 eo mba mbady avy dia niatrika dinika manokana tamin'ny mpitandrina tamin'ny herinandro iny ary niatrika dinika miaraka tamin'ny braon'ny fiangonana izay nivory omaly sabotsy namoaka ny fehi-kevitra ko arak'izany riavana dia mahafaly ny braon'ny fiangonana ny manolotra an'Andriamatoa Randriantsoa Ernirina Santatra sy rindra mivady mpiara-miasa antsika indray sakristain eto amin'ny fiangonana. Mangataka anareo mba handroso ety amin'ny alitara. Rehefa ny olona ny ajoro ety amin'ny alitara dia fanoloran-tena ny dikan'izany. Mba hanatrika tsara ny mpianakavin'ny finoana ianareo mivady. Ireo izy ireo mpiara-miasa amintsika indray andranasa 3 volana ety am-piandohana dia mivavaka isika mba handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra izay mety hotohin'izany aoriana riavana. Dia efa hitanareo salovatava raha tsy hitanareo tsara eny atokotany eny izy ho hitanareo amin'ny andavanandro. Atao anatin'ny fiangonana koa izy ho hitanareo andavanandro ary ao anatin'ny andranasa dia mbola tsy mipetraka ato amin'ny tranon'ny sakristain izy raha teo koa azavaina amintsika fa mbola misy fanamboarana izany trano izany dia antenaina fa amin'ny fotoana mamety azy dia ho azo hipetrahana tsara izany trano izany riavana. Dia misaotra anareo ny amin'ny fanoloran-tenanareo santatra sy rindra mivady. Mbola tsy mananjanaka izy ireo fa antenaina ho avy tsy hoe lasa apetraka amin'ny tompo. Ankehitriny dia hivavaka ho azy ireo isika. Misaotra anao izay Andriamanitra no ny fotoana nahafahanay miara-miasa aminao. Misaotra no ny reto-mpanomponao izay manolo tena amin'izany fiara-miasa izany eto amin'ny sahanao ato amin'ny fitandremana isotro fitiavana. Izy no nofidianao tao anatin'ny betsaka ary dia misaotra anao sy mankasirika anao no nahafahana nantanteraka ny dingana rehetra na azona maneho azy reto anatrehan'ny fiangonana.
angatanay ny fanainao masina nome fahendrena, angatanay ny fanainao masina hiara iasan'izy ireo amin'ny fikasana sy ny fanaovana ahatanterana ny sitraponao ho fanehombony nahitranao. Meo anay fiangonana koa ny hiara iasa tsara amin'izy ireo amin'ny kitsi-po amin'ny fitiavana. Dia misaotra tompony amin'izay efa vitanao tamin'ny fiangonana sy mbola ho tanterahanao amin'izao sisa izao. Nivavaka ho an'ny mpiara-miasa eo amin'ny akany koa izahay, ny asan'ny fiangonana io ny akany mbola nroso ery hatrany ampamirapiratra ny voninahitra ary taiza ny fiombona ny mpianakavy finoana ao aminao. Misaotra Jesosy. Amen. Jesosy Tompo, misaotra anao fa vita indray tamin'ity anio ity ny asa, tsaronay fa teto ianao nanatrika ary nitsinjo ny vahoakanao. Mametraka ny fiainan'ny tsirairay ao am-pelatananao ary engane hahajoro izy ireo satria nandray ny fampahirezana avy aminao, tsy eto amin'ny fiangonana na ny atokantrano ihany fa ny amin'ny fiarahamonina izay hatrehany eo amin'ny andavanandrom-piainany. Ho tsarony fa tena mahery ianao ilay efa nitsangana tamin'ny maty. Ampitombo ny finoanay ary ataovy tafatoetra eo ambany tanam-pahasoavanao mandrakariva izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay mpiandry tsara. Amen. Mitsangana riavana andray ny afatra sy ny tsodrano ary amarana amin'ny hira fanampiny voalohany ny andininy voalohany. Izao no afatra tonona amintsika niatrika ity asa sy fampahirezana ity. Voasoratra hoe: tano amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy, ny mariky ny teny tsy misy kilema izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin'ny fampahirezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Amen. Raiso ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana amasina anareo samy ho tanteraka, dia aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo mba ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Matoky ilay miantso anao, izy no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.